Lalamalama. Ory solo maheno avy ianao? Fa hoana ry Mirantsoa? Manina raha mandeha mivavaka any am-piangonana ho antsika amin'ny Lahady e. Amin'ny Lahady? Tsara anie ny ankonana miara-manompo ny tompo e. Io indray ianao ry Mirantsoa, aza dia mila vaniny ndre Oviana zao ianao mba niaraka taminay ka. Raha sendra tsy miasa dia lozanao mirevirevy na manao baolina na mampiady akoholahy. Aza dia mila kisa re. Saranao aza mbola hitanao etoko. Solo atolory an'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao e. Fa reko foana izany e. Fa hodiana fanina. Lalamalama anie ty fiainany ty ry solo e. Omany mandrakizay ho zay iry zay. Aza mifampiteniteny ry Mirantsoa. Tsy hoe zazakely akory ka tsy halala izay tokony ataoko. Dia andeha hiaraka hivavaka aminay ary ve ianao sady sy e? Mbola misy pro e. Rehefa afaka mandeha ihany. Ary omany ny akanjoko fanainga zao. Hainao ihany fa tsy maintsy mitady vola e. Zay. Dia firy andro indray zany ianao vao tavaverina ty? Rehefa mitondra vola mody dia atovy ampy anao izay. Soferana ny asako ry Mirantsoa e. Sa ajanoko ny asako raha tsy mety aminao? Tompo, mba hovaira iny vadiko iny. Ianao ihany mahay manova olona. Roviana ry izy iny vo tena an'olo tena tanteraka ho anao e. Tsy mahaliana azy mihitsy ny any am-piangonana. Tsy maharoditra azy ihany koa izay hivavaka. Tsy ho kivy Tompo. Fantatro fa manana ny fotoananao ianao. Ary maneno izany fondayako izany risy ty miantso ty. Ary aloha resina ka. Allo? Rasolo Dia ahoana lesy risa? Dia ahoana hono? Sofa niantso tokoa elahy. Fa ahoana lesy? Ka za io zao vao saika hiantso mihitsy tsy maintsy manao lavazy tsika androany Marina tokoa izany fa efa elaela iny vamomantsika iny tsy nidiovina sady ohatra nefa manetronetroka amin'ny motera. Dia ahoana afaka zany lahy zao? Oke mety zany e. Arivariva kely any dia maka vamomantsika dia raikitra e. Okay lesy risa. Zay zany e. Oke lesy e. Neny neny soary. Inona indray neny Lerisa? Neny soary motiko. Misy antony rainga amin'izany kino. Aiza kosa e. Inona ny elekele? Maika hanaingina sakafo Neny ohatran'ny efa maloto reto akanjoko reto Dia maninona ka? Mba sasokely ihany mory neny Maninona tsara? Zany mba sasokely ihany fa efa tena maloto mihitsy tsy entiko miasa. Dia tovolahy be mirijarija ohatran'io ianao dia ny reninao efa osy ity indray ny ateranao anasany lamba malotonao. Neny kosa zany zange tsisy fotoana mihitsy miasa foana. Mba mieritrereta risa. Na miasa foana ary rehefa lahady ianao sady tsy hivavaka ny tsy haninona fa lozana mbola manenjika baolina sy ny sisa io. Maninona raha mba hanokanana anasana an'ireo lamba malotonao ireo zao ny fotoana? Zany mory neny Tsy mahavita ndeha sasao.
Sady jerety izy. Fa maninona izy iny atao tandalerina be oatra izao? Manoatra ny akanjo fady rano. Toa ve izao mba nahita sasa raha tsy efa ho firy volana? Kaneny tsy mety manasa tsinonako. Za efa osary le kely teneniko anao izay. Vatanao mirijarija be io ampiasao fa tsy aiza mampiasa ray aman-dreny lavato. Sady jereny tenao tsy mahavatena mihitsy. Maimbo elika velona fady rano ve mivatana e? Bakarary moa jere. Frôma tsy frôma tsony. Mba tovolahy ohatran'izao ihany dia tsy mahavatena. Aiza no tian'ny tovovavy fa andosirany fotsiny. Tsika ny tompony saosy rehefa mahazo volontsika dia mirevirivo kely eny dia efa vita. Tompony saosy fa mba ataovy tompony fadiovana koa e. Tsika ho any tompony boby fa manginina eny. Ndeha anakarama olona vazalo tsy mahavita risa. Tafahoatra loatra kosa ty lotony ka. Io ve na raha folo bidao raha adio? Ty volaneny dia alaminao fa neny koa izany kobakobanao fotsiny dia efa mety io e. Tena manahirana raha ianao ty risaka. Marina mafy. Tsy mba tovolahy mihetsiketsika fa migorera sady voretra ohatry ny ninona. Ataovy fanao ihany ange ny akanjona ohatran'izao e. Na mandray azy ara mandreraka. Anao ihany moa ironeniko memenina ohatran'ireny inon'ireny. Tsika ary ny tena bando milay Ataovy ary ahitanao azy e. Sady bogosy tsika ny be saosy Eno toy izy ihany ahitanao azy. Ho hitanao izany any amin'ny fako izany ny anaovako an'ireo fa maloto loatra. Irika lazety rehefa hitako miodiody amiko tsy vakiko loha akory. Eo neny dia finaritra ny manambany eo. Arandana amin'izay ary ianao matsaky. Iza moa ny anao an'ireto akanjonao reto fa tsy maintsy ny reninao ihany. Aza atao maloto be ohatran'izao tsony risa manaraka. Zandry zanako Zay rano zandry neny aza matahotra fa alaitsika vetivety Avy makarana dia midila tsy hita kely Izay izany. Malakilaky ianao fa sitra mba mainty izy amin'ity andro mibalika dia mibalika tsara ty. Zay mihitsy ny tsy afozako aneny io Dia be fiantany izany raha zazaka. Tsy hita mihitsy ny anaovana azy. Anao masika toa mampalahelo. Anao tsotra ianao toa. Zanaky ny tena moa iny ka dia tsy te. Fa maninona re ianao solo Solo. Ohatrany tsy dia salama zandry mirantsoka. Jerety izy mangorera kely ery. Fa maninona e? Tena marary mihitsy Marary ny andoha. Tsy vita ny andoha fotsiny ry mirantsoa. Fa marary ny kibo. Vatako rehetrarehetra mihitsy ny marary. Marary ny kibon'ny andoha ny tongotra. Tena fitambaran'izy rehetra mihitsy. Ngamba tsy ho afaka eto mihitsy raha tsy herinandro. Re anaovana lasopy kely. Zany ny tsarotsaronao. Zany zao mba tsarotsaron'ny vavaka raha ohatra ka hoe misy akoho dia mba mila ohatra kely ary mirantsoa. Rehefa orina ianao atoko ao ny lasopy. Orina vetivety ianao. Inona koa mety aminao? Dia ao mba kopakopa kely foatra miakatra be nge zany hafanako zany. Dia tena zaza kely mihitsy ty rasolo ty rehefa tsy salama ka. Mirantsoa. Mafana be fa mba analao kely ny lambako azafady. Ary marina tsy manahirana lehilahy tony rehefa tsy salama ohatr'izao. Manoatra ho noho ny zaza kely. Mirantsoa mba potsipotsery kely ny lohako. Tena mavesa tsy izany. Zay
Zay Izay mba azoazo. Nefa raha vao zay vehivavy zao no tsy salama, tsy maintsy mitsangana ihany manao ny tokony atao rehetra. Tsisy akitaraina fa raha sendra mitaraina aminareo, vao mainka indray aza mahazo latsa sy teny mahery. Mirantsoa, tena mangetaheta be azy zany. Ao mba hanamboary dite mafana tsara aloha e. Ao re, ary aza de minainaina loatra Rasolo ah. Tena marary ary Mirantsoa. Aleo aloha alaiko sary kely, aseho anao mihitsy zao pozinao zao rehefa sitrana ianao. Ay, ohatran'ny mangatsika indray ary Mirantsoa fa mba ampio indray le lamba ka. De mianta mihitsy ianao Rasolo. Ka zay marariny ary Mirantsoa andrianiny. De vitanao ve nijery eto fotsiny? De mba ataovy ohatr'izao koa rehefa sendra tsy salama re. Ianao aza maniry an'izany ka. Zany miasa foana rehefa salama e. Aleo re hoentina mibavaka mihitsy ianao ah. Ny tompo anasitrany. Zay indray Mirantsoa sy le vavaka. Tokony hoe fanafody zao vidinao aloha. Ka sao de hoentina any amin'ny dokotera azy. Aloha ety amin'ny fa sao de mitsindrona any. Moa Rasolo ty matahotra tsindrona kaiky io. Aleo le fanafody mahazatra irery andro Mirantsoa no atao ka. Tsy maso manao dokotera tena. Raha vao mbola tsy salama eo ianao ah, tsy maintsy makany amin'ny dokotera tsika. Ary aleoko mihitsy aza mangataka amin'ny zareo mpitsabo hoe tonga de tsindroma mapetipety an'ity ramose ty. Zary zany ohatra fa nefa mitady hafana sady izy zany. Sitrana tampoka teo. Se Rasolo e. Andrasa aloha jereko ny ary an-dakozia fa tsy. Karakara hoaigna na fa tena efa naona koa ni zany. Sa hono ay. So de akanan'ireny mpiandry reny ianao. Fangaza ombo ny andrasana ary Mirantsoa zany marary. Roviana re ianao ty Rasolo vo tena n'olo tena ao an'Andriamanitra. Mino avy fa mbola ho avy ny fotoana e. Sasatra mivavaka ho anao ah. Tena narary atao rarisa fa saiko tsy tafatsangana atao mihitsy. Zany hoe soa ihany aloha fa mba tsara mpikarakara e. Fa inona indray no nahazo anareo teo Rasolo ah? Ka tsy haiko hoe amin'ny miasa foana ve de vizana de mitady anavy sa ahoana. Ka ndao hifandombera kely ary aloha e. Zay zao ny hitako mety mba ampitsotsotra an'io zadrako. Eny e, hevitra mety koa aloha zany e. Sady mba ho fanampiana ny hery fiarovana ihany. Ndao ohatra amin'ny tsy bara famelezana itsy ary. Sady mba misy parotra kely aty amiko aty e. Mety zany rarisa. Ndao e. Ty ve tsy mba ampianareo kely ao? Rehefa ho hita ny fandehany drevy. Zay mihitsy le mampilay an'lahy. Milay alahy raha tsy miova. Reo ny revo rarisa. Tonga de alefa azy fa aza miandriandry zany. Tena amin'le voantsika ty e. Aza matahotra lahy Rasolo fa ataontsika mahita ty androany. Ary io ny tsaky aza miafahafy zany fa atao ohatran'ny mahazatra. Fa ahoana aloha ny fahitan'lahy amin'ny patrouille iny e. Zany ndray ve lesy de ho an'ny tanina. Patro kahidy betsy. Hitako mifika rehefa mandeha mivoyazy manaraka eo tsika e. Le ahoana ny atao zany? Hitan'lahy rehefa miakatra iny tsika de mba asitsika saribona ohatran'izany e.
Zay ngamba ny hitako mety fa raha miandry ny vola avy any Andrapata ohatrany tsisy atenaina mihitsy a. De raha sendra hitan'iny an-dalana eny ity dia ahoana? Sao de hitikizo amin'izany a. Patako ve ahitantsika eo e. Lazaintsika hoe amin'ny voyageur reny. Ohatran'ny hevitra mety marina zany a. Lofa ketrehantsika amin'ilay zany e. Sady ve ny moda be any any sisiny a. De amiditsika lafo ity an-tanàna. Tena sera mety zany Risa. Ary eo sady ataovy ihany ny revo fa lany resaka eto fotsiny a. Vaika eo bandy miketrika e. Kay lesy point zany sery zany. Ohatran'ny efa miraikitra ny lelanareo zany Rasolo a. Tsy ny lelako miraikitra fa ny toaka laniko ny somary eo betsabetsaka kely ka. Zay ngely mba mavoanareo tsy mazaka toka ity e. Le toaka ne zaka rehefa sotroina fa le toaka koa mahiry. Fa reto koa mila laniana fa volan'ny ala ihany. Aleo entina mody reto Rasolo de aterina aloha nareo fa ohatrany anahirany aza ny anatitra anareo amin'izao a. Aleo aterina mihitsy nareo de hoentiny reto de sotrotsika indray amin'ny manaraka. Ndao de any amin'ny lahy reo zany mipetraka. Aleo any amiko mihitsy fa raha fotsinareo tra manahiranyizay ihanyko vakiny eo reo. Okay, mety zany. De aza mitapikotra be fa tsy Viriny ny équilibre culturalisé. De dia tsy mamo. De dia tsy mamo. mangina resy Rasolo fa mahamenatr'olona. Ka lala mody zao tsika resa. De dia tsy mamo. Manahirana misy le zalatika. Tsy mamo. Rafotsy a. Le Rasolo indray zany. Rafotsy. Azo mamo. Mandroso re Rasolo a. Aiza le varavarana teo Rafotsy angana afindranao. Mirantsoa koa ny enarako fa tsy rafotsinao zany mihitsy. Rafotsy mirantsoa. Aiza le varavarana ty. Eo efa nisokafako io fa mandroso. Aiza moa lalana teo Rafotsy. Tsy rafotsy ary aza mitabataba fa sao taitra eo izy menadaka. Andro vao mifiry ve zao de matory sady koa Rafotsy. Amin'ny 12 ala nge zao Rasolo e. Zay ianao vao miditra ny trano. Sao de mba famataran'andro maika araina ary ny anareo e. Fiza zao nanatitra anao teo? Atsay mipantikely zany tsy very mandeha zany Rafotsy a. Tena tsy mety mihitsy zao ataonao zao Rasolo a. Aiza zao mivola? Vola? Vola misy ka. Reto ny ambiny. Bobaka be re. Ino reto madinidinika kely reto? Isaonao fa misy bobaka be reo. Ariary 100, rony 100, 500. Isaonao raha nisy andreoko. Mba mivera tena re Rasolo fa tsy mahasoanao anety zava-mahadomely ty e. Manimba teny ianao amin'io. Tsy mety e. Oromira-tso tsy simbo zany teo a. Tempolin'Andriamanitra ny tenanao Rasolo e. Fiangonan'Andriamanitra. Dia aza ho aiza tao amin'ny tenako ny tilikambo raha hitanao. Ary andeha aloha tonga de mitsotsotra ery ianao. Zay zany pataloha marina. Toa efa mando de mando ty izy. Voniorana tao ivelany tao ianao ny lozanao atatrano ato foana. De pataloha ihany lena. Tsy nety nanao ragla tamin'ny ambony de nongota zala tonga ta.
Andriamanitra, ampio ty vadiko ty. Ratsy mamo, variana am-baolina, variana mampiady akoho. Ary de rehefa hoe miasa zay koa de hoe any de tsy hay tsony izay ataony any. Miratsoa. Ahoana ry solo a? Iza amireto moa le fandrianatsika. Tandremo sao de tsy indrina ahoana ekizy. Itsy apita. Ny fanafindranao eny nga le izy. Tena mamy marina. Tsy tompony tenany. Entiny alkoly. Tsy mba matsapa tena mihitsy le olona voafatotra ty tokatoka ty. Tena teanao resaka matotra aminao mihitsy ary solo a. Vao maraina be ty hery Mirantsoa. Maninona? Makafoka? Tsy makafoka ohatran'ny marary kely fotsiny lohako. Hitanao, tena lafiratsy ny toka mihitsy io. Vao maraina ianao de marary andohatra reny. Nefa rehefa tsy salama mianta velona ohatran'inona. Aza le toka menao tsiny fa tsy ampy torimaso kely fotsiny ahy. Ary tsy vitan'izany ihany. Nakaiza daholo moa ny vola tokony hoentinao mody. Vola kely ireo mbola napetraka eo ambony latabatra ireo ihany ny tany am-paosinao. Amin'izay ny pataloha efa mando de mando mihitsy. Reo fotsiny ve vola mekonao maly? Sao de mba efa nanalanao kosa. Ndray ry solo. Ianao indray no sanatria nitrikitrika eto. Ka tsy reo izany fotsiny koa vola taty amiko. Hitanao, manary fananana. Tsy hay tsony hoe nisy nangary paosy ianao sa tsy nitandrina raha teo satria mamo. De mety hoe lajadatsaka tany ny volanao. Sa lany nividianana toka fotsiny. Tena mandany vola amin'ny zavatra tsy mahasoa ianao raha solo a. Tsy laniko tamin'ny toka izany ny vola ka. Mety nividiananao toka nanaovanao mamy takan'ireny reny mihitsy. Vola kely tsy ampiasasako ny vola taty amiko akory ary ny reveny omaliko. De efa miteny anao ary solo a. Mba fery kely ny atao. Tadidio hoe olona manambady amanjanaka ho veloma nge ianao io e. Toka no andaninao vola. Zay tiako io raha matova. Zany mikarama afa-tsy anao e. Vola koa fa tsy volanao zany. Tsy mety ho azy zany e. Vola tokony hanaovana ny saram-pianarana sy ny sakafony ankizy laninao amin'ny toka fotsiny ihany. Zay saram-pianarana sy sakafo zany nga hita foana. Sady io koa ny tsy vola amin'ny babanao sady vola mamanao e. Za mitady azy. Noho izany zay tiako anaovana azy io. Andriamanitra, mamindrafo aminy. Lefe, lefaso e, ino ary ty mampianana anareo ty? Efa mandeha io e. Ary tonga de takio le fre fa ino ary ty mianahana be ty e. Lefaso amin'izay le fre atsika. Le eo amin'ny seza faharoa. Le madama mene côté io. Ako ty kely nga azafady e. Misy miala vely ty e. Andao fa tsisy e. Ary mba apetrapetra lesy re olona mitsangandreo. Mba mipetrapetraka kely daholo aloha mininginingina kely fa misy polisy reo aloha reo. Anganalty. Sao ny sakana antsika. Eo atenenina foana lahy io mba hamailomailo. Dia ahoana raha sifo? Ahoana ty mitondra depobe ty e? Mba tsaratsara ny karama androany dia somary tonga dia nentina daholo le olona e. Tsy manara-dalàna any ianareo zany e? Ka lalana iraisana ihany ny raha sifo dia manjary lasa mianga ary tsika e. Tsy mety zao e.
Orangamba alamino amin'ity Ty fotsiny ve? Tsy mety ty. tsy atao mety raha sy fa inona ary ty Tatry ny papier alisany. mba azo atao an'io mosefo mba samy mikandra zao ihany Apaka ho sisiny ery zany tomobile. Tsy azo lisa papier alisany. olo ty tsy suial ty vandana aloha miresaka kely ery fa tsy manaiky mihitsy le ry ora risa fa inona mbola iliteanareo ao Ary to manjonitra dia manjonitra ohatran'ireny akoho voambarika ireny ty rasolo fa nisy inona? aza dia manampitsotra keokeo ianao ry mirantsoatsy Hitako na ninona loatra ny lahy, inona no nanjoa? ny asa efa mandreraka zao avy tonga aty an-trano mbola memena ihany itsenaonao Ka fanontaniana ihany anie ny rasolo tsy ohatran'ny fahitananao isan'andro kosa. Tena manjonitra, tsy nety anga ny asa sa be embouteillage sa tsy voenjika ny versement sa naninona? ny embouteillage efa mamely ny versement efa mila tso azo fanampon'izay mbola tapahan'le polisy any zay ny arivo teo io Ndry io anie ny tenenako anao hoe mila hoentina mba afaka avokoa ny fiainana manontolo anona taxi be koa hoe dia hivavaka Ka tsy mety anie raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ary solo reraka be amin'izany ka nareo le tsy ampivavaka mihitsy no tena mamizana nareo ny sakatsakana rehetreny anie rehefa feno vavaka ianao tena sokafan'Andriamanitra ny lalana rehetra ka le manam-pahefana eto an-tanàna koa tsy mijery ny majinika nareo koa izay tsy manaraka ny tokony ho iziko nga nitondra nitsangana ka ny olona aveo avelanao eo fotsiny nefa mba sitranay voly sitrany vola nefa ohatrinona ny lanomena ny zalampitandro ny filaminana tsy aleo manara-dalàna ihany ka le voyage-ny afarany teo koa ary briky be daholo dia aza maka fahasorenana re rasolo inona aloha masaka ao inona moa fa ananasy menaka ny lokantsika ananasy menaka misy henan-kisoa kely re sosety izany henan-kisoa kely izany jiry mbola sosiety ihany ny fangaro mifangaro ato daholo izany ny aratsiana rehetra tamin'ity androany ity ka le vola napetraka ao anie kely dia kely tsy nahazo sosisy saika ao ataoko sosisy anana saingy sosety moa ny takatra ny volaka dia inona ataoko manahirana mihitsy atao amin'ity trano ity ka omaly korzety fako omaly voatavo androany sosety rapitso barany zely jereo amin'izany raha afaka pitso mbola ho ataonao angivo indray zany ko maninona moa mahasalama ane reny tena leo aka leo aza dia leo rehefa tia ny tokantranonao sady mbola averiko aminao ihany hoe tokony manatona an'Andriamanitra mihitsy ange ianao rasolo manolo tena ho an'i Jesosy Kristy aleo aloha ny asa natao tsara ry mirantsoa Andriamanitra raha teny hono tsy manampy izay tsy manampy ny tenany antsy tenin'Andriamanitra velivelo mihitsy izany fa soavan'Andriamanitra matoy izao antsika zara nga tsy nambary aleo atody atory ohatran'ny marary koa alao aloha mba andeha hivavaka tsika efa mianaka mialohan'ny atoriana Andriamanitra ange no fiarovana avy ho atsika tonga dia ataovy ao any efa ty atory
Lozany ery ny eny soary. Fa loza inona Risa? Tsy haiko fa nisy lehilahy nandony iny dia very ny vola nalina nefa very somo. Maninona tsara Risa? Zany hoay, tsy haiko fa zany mihitsy ny mavaky ny lohako eto. Dia very daholo zany ty very somo rehetra? Tsy hoe very fa nisy nangalatra e. Ndrekako ny tany an'izao anaka efa tsy milamina e. Tsara mandrakariva manankina amin'ny fiainana eo am-pelantanan'ny tompo. Ianao ne io tenenina lava io fa tsy mety. Mahafaty anao ve izao raha mba mivavaka alohan'ny voahana ny trano? Ilaina ane izany ny Risa e. Fiarovan'Andriamanitra ilaina. Inona koa zao nidiran'ny fivavahana amin'izany ka? Ny olona mihitsy nefa ratsy saina. Ekeko hoe ratsy saina ny olona e. Fa ilaina no mivavaka mandrakariva anaka. Tena ilaina ny fiarovan'Andriamanitra. Sanatria izany manao aksidant nareo ka maty tsy tradrano dia ahoana ny afarahan'ny fanahinao? Mba mivavahary Risa, tsy mahafaty antoka anie ny mivavaka e. Jereo tsara ty reninao, mba efa nitaraina taminao ve hoe maty antoka amin'ny manaradian'ny tompo. Ianao nefa ty jere. Any olona efa nahazoazo taonatra nareo izany mivavaka izany roneny a. Ny ahy zao ny hitako mety dia manao karate mihitsy aho. Zay roneny ny hitako vahaolana. Amin'izay vao misy tady anendaka tonga dia mahazo any mahosia mihitsy. Zay ny vahaolana zao. Dray. Tsy re anako Risa. Sokafo ny masonao e. Atao iny izany karate anao izany e. Na mahay karate tapitrohatra ary ianao, tsy mahavonjy anao izany. Jesosy Kristy ihany anaka mahavonjy a. Izy ny fiarovana mafy ho antsika. Ohatra manahirana be amin'ny namana izany roneny a. Dia sy tampotampoka eo dia lasa tsisy fotoana intsony ve? Lahady hariva izay mba mandehandeha kely mijery adina koa miaraka andrasolo. Fa hono ho Risa. Ahoana izay roneny? Fanontaniana mba tiako apetraka aminao ty. Andriamanitra tena ame fotoana antsika latsinainy ka hatramin'ny alahady. Alahady tokana ve anaka mba hangatahany hanim-pona azy dia tsy mba fonao a? Manontany anao a, tsy mba fonao? Ohatra mbola tsy voavaliko izany roneny lohandroany ka. Tsy manana fotoana eritreretana loatra n'izany aho fa ny ahy zao no tiako eritreretina dia hoe aiza ny ahitana vola anonerana n'iny very sy maoverana iny. Pahatamantsy tsy hanaiky mihitsy raha tsy haloha daholo iny. Eny e, mieritreretana sy mandiny ihany. Tsy diso mihitsy izany teny reninao izany anaka raha miteny ianao a. Hivavao any aloha roneny ka. Fa tsy vitan'izany anie ny fiainana Risa e. Tsy hoe hivavao any hivavaka ho anao anefa ianao tsy mivavaka indray mandeha akory. Dia inona ny zavatra ho azonao amin'izany? Zany ery efa mba mivavaka ihany rehefa misakafo tsika. Za foana aza ny ason'ny eny mivavakako. Tsy ampy izany anaka. Ary mivavaka tsy hoe mivavaka sakafo ana efa mivavaka maraina fa mifanolora tenanao anie ny andrasan'ny tompo e. Aza variana manjeny andro lava Risa. Mandalo anie izao fiainana izao e. Ohatra ny fiainy be koa izany lohako izany ka. Aleo fa ho hita eo roneny ny amin'izany a. Zaho aloha aleo za akaina kely fa mararitra amin'ny lohako mihitsy. Eny e, aza tandro fiterinonina izany aza. Io mangatakandro lava ihany matsy mahavoantsika zanak'olombelona koa ny indraindray e. Voaray izany fa izay aloha fa mba hita tany vahaolana any roneny izay enin'alina very izay a. Tsy te eo na mipata mihitsy aho mantsy rapitso. Risa marina. Jahoana ly ty? Zokisolo. Zaho ohatra ny tena mararitra amin'ny lohako mihitsy lesy amin'ny ty olantsika ty a. Aza miasa saina amin'izany ralina. Misy vahaolana foana eo. Inona izany zao ny vahaolana mba hoentin'ny lahy? Ka izay mihitsy zao ny tadiavako an'ny lahy tioko. Soa ialahy fa mifanena tampoka. Fa zao e. Ahoana lesy? Misy ketrika anankiray izay ihany. Manatitra olona any ambanivohitra be le izy a. Dia izany hoe spesiala le izy e. Efa tafiresaka izay. Dia ahoana afaka hialasa ahoana? Kozy velo ty. Poinsa kosa izany a.
rehefa azahoantsika tombony dia atao e. Ay, rehefa mazoto lahy dia rakentsika le izy ary. Sady izy mantsy efa milaza hoe ame avance dia izay no amenoantsika an'le vola raha ohatra ka raikitra. Oho! Mba tsara vitana kosa tsika sy lahy Rasolo ah. Tena tonga dia reketra zany e. Aleo alamina amin'ny programa. Ay, aleo tonga dia ho antsointsika ary izy e. Faharovina tsara moa ty kandro ty e. Ay ve amin'ny farany volana io ka. Alahady farany volana mihitsy io. Mety be mihitsy zany. Aiza moa zany no aterina le olona. Raha ny fanazavana zareo aloha ohatra ny hoe somary ambanimbanivohitra be le izy e. Fa zany hoe tsika mitondra fotsiny fa ny fandaniana rehetra zareo miantoka. Ny solika zany tsika tsy miantoka fa tonga dia an'zareo iny. Dia mety ho tafaverina ray andro ve ity? Mety hoe alinalina mihitsy a. Satria tonga dia dona miverina io fa tsy mijanona any. Na mantsy nieritreretiko hoe saika tsy tenitenena ny deba fa hoe miasa eo ihany tsika dia tsika nefa mba midakadaka ny akafa any dia feno foana ny vola e. Tsika koa mantsy tao izay ohatra ny somary maimaina kely ihany. Aleo fa rakentsika ary io e. Dia efa izay zany. Fa avadiko kely io ny tafa Rasolo. Hoe ahoana indray ny lahy? Misy zanto mbola tsara be iny ohatra ny tsy tadidiny deba intsony sao dia mba avadika vola kely. Tonga dia midedavy ala kila dia efa alaitsika eo ny entanako. Aleo fa zange efa mahita fa napita an'izay tamin'ny lahy fotsiny ahy. Ay, rehefa le maka daba maraina iny tsika dia tonga dia atsofoko ao anaty daba le izy ary. Okay, raikitra zany. Mety zany. Rivotsika rehefa mba poinsa dia mba mirevy kely indray fa ela sy ny rivo mihitsy. Tena promety mihitsy zany an'lazany ka. Ary tomba nitondra kotolety zato ianao Rasolo. Ka mba nentiny tantana androany. Nentiny tantana. Tsara kosa. Ahoana sy ahoana ny andinindininy. Ka hitanao. Misy azy mitsika olombelona tony tena maty arika mihitsy. Manome frero alina. Nefa ny fomena famerim-bola aveo mienoeno fotsiny. Adino ngamby iny dia tonga dia nentinay moako. Zay koa nga mandafa aminesana. Ray, famerim-bolan'olona 2 alina zany no nitondranao ny kotoleta. Ka raha tsy nisy an'izay ny raha matotsy nga tsy afaka nitondra kotoleta izay androany. Fampizarany sy rarisa le iziko. Dia le olona no mipepipepi fatratra ery hoe tsy tadidiny tsy tsarony le famerim-bolany. So dia nataony risa fananiana kosa ary ny tsy namerenana amin'ny volan'olona Rasolo. Le ry kosa aloha efa inko mihitsy ny teny hoe le 2 alina miala ray fa tsy haiko e. Mety variana angamba le olona dia tsy tadidiny. Dia zaranareo aza tsy nahatsiaro le olona. Ka mety mba fitsinjovany anay koa iny e. Tsy hinana an'io kotolety io ah. Hohanina ianao. Io indray koa ianao fa midongy. Tsy le hohanana. Namakaleo tokoa aza ny anana ampiana sosety. Tsy maninona mihitsy. Fa komaly sosety atao rony. Tamaly sosety atao sosy. Androany sosety atao lasary. Raha pitsy zao efa nomaniko hoe sosety endasina no atao. Dia efa karakaro rery ihany ny sosetinao fa ny anay zany efa ity e. Tsy maninona fa vonona ny anatony sosety koa mirafaka pitsy hoe. Tsy hitako mihitsy izay ho atao anao ty ramatoa. Efa mba miezaka ihany izay mitondra izay mba tsara ho anareo fa tsy mahazo fankasitrahana mihitsy. Tsy hinana halatra e. Alahelon'olona famerim-bolan'olona no hitondranao kotoleta. Tsy hinana. Fiza nefa ny teny anao fa nangalarina io e. Ko famerim-bolan'olona no hitondranao kotoleta mody ety. Halatra zany amiko. Tsy nangary paosy aloha izay e. Tsy mahazo mena amin'io koa ny ankizy. Raha matotia. Aza raranao amin'izany ny ankizy fa aloha ny ankizy mba hifaly a. Zaho aloha dia efa miteny aminao mihitsy ry Solo ah. Ny kipitsopitsony amin'ny fiainana andavanandro anie no tena ahitana hoe kristianina isika.
Ny fahamarinana re mety hoe nataontsika ahoana e? Nataontsika aiza tena ny ainantsika ve ny fahamarinana? Zay le mba mahavoanareo milaza ho kristianina nefa mandafamezana. Io efa tonga eo ny kotileta dia mbola lavinareo indray aleonareo any sosiety. Aleoko mihinana anana pitsetsetra hono eo abolana e. Tsy izay hihinana hanimpiana efa azo tamin'ny sy fahamarinana. Fa zao e, misy asa raketinay zay dia milady dia mety alinalina zay vao tonga. Asa dia alina loatra na izany aza. Ka tsy izay ne mifian'izany fa le lalana le. Dia mivavaka ho anareo e. Dia nareo koa mba mivavaka fa malama ne ny lalana eto amin'ity tany ity ry Rasolo e. Eny izay ne indraindray rehefa manao spesialina mba mitondra mbavaka ihany le client anay e. Tsy voatery hoe mankany am-piangonana foana. Dia nareo koa re mba mivavaka fa malama ne ny lalana Rasolo e. Eny izay ne efa mba mivavaka ihany indraindray rehefa sendran'le mpivavaka ireny no entinay manao spesialy. Fa amin'io moa izany tsy fantatra hoe hivavaka ve zareo sa ahoana fa izay fikany eo koa e. Izay manaraka fotsiny. Alefaso e? Tena fotaka be ty e. Ahoana ty lalany ty? Sendra tsy azo anoharantsika tamin'ity Rasolo tsy afaka mihitsy izany tandremo sao dia midona amin'ny talia. Ka tsy hita zay ho ale. Any amin'ny akavanana sa akavia? Alefaso makany amin'ny akavanana kely averimberena lony. Efa tsy inona tsy atao e. Jery raha tsy miozongozona fotsiny. Enzany ty. Aleo aloha zahay taditady vato kely aloha. Zay fa efa nasiako vato ny aty amin'ny akavia fa misery akavia indray aloha. Eo ara hoe tsy afaka izany e. Mafimafy kely Efa farak'izay manitsaka ato fa tsy sisifika e. Ratsy izany lalana izany. Alefa rangahy, alefaso fa vitantsika io e. Tena tsy mety ao aloha jereo kely natao vato aloha ato indray hoe. Reo koa nge tsy midina mihitsy fa za efa misompotaka ka idina ary ady iza nitondra an'ity eo e. Tena mba ratsy koa izany raha lalana zao le mahasositra zao. Le olona koa tsy mba miteny izao ny zava-misy aty. Za to efa feno fotaka. Zao aloha ry zareo aleo ngambonareo mba manampy an'le reseverako fa izy jere efa misompotaka nareo jere tsisy mihetsika ato mihitsy e. Zay mihitsy e. Lalana nefa ty tsy azo anoharana. Aleo zany mba midina kely daholo mba manampy manosika amin'ny vatan-dehilahy e. Dia ny vehivavy koa mba aleo mivoaka fa tsy zaka ato nareo e. Tena sy mba miteny fitafianay mba marina raha tsy tena nanala-kiraro mihitsy raha zao no mitohy. Ary raha mba tsy midina moa sady tsy manala-kiraro dia ahoana e? Tena tsy mety zany zoky e. Le fiara ty tsy afa-mihetsika etoko. Mandreraka betsy. Kely aina koa le tôbila nareo rangaha. Nareo ve tsy mba mikarakara n'itony tôbila n'itony alohan'ny ingany e? Le lalana ty aminareo mihitsy ry zokiny ohatrany efa tena ratsy be sady ny olana nareo tsy mba miteny hoe ratsy inge le lalana ty mba niomananay. Raha napozina ohatra zao zoko tena tsy nitonatonoana taty zay Aleo mivoaka aloha midina kely daholo e. Taraiky eto tsika ireo ohatry mifanampy eo Ndao zany reto ndao hidina daholo e. Ndao aingana daholo e. Ny sasany mitarika avy eny aloha dia ny sasany manosika. Zay ny mety. Tsy vita zany alefatsy le manosika e. Ao ary manisa telo dia miaraka daholy. Isa, roa, telo. Ao! Atseho! Mafimafy e. Oya. Alefa. Mafimafy nama. Efa kely sisa zany efa mihetsika e. Efa hialatra amin'ny ainay ry zoky Inzany ty ka tena miraikitra ane le izy e. Ahoana ary zany? misy ohatran'ny poky zany Ratsolo
Inona izany ohatran'ny poka izany? Aoka aloha e. Andao zao ny ataontsika ary. Aleo samy maka ravikazo. Dia aleo aloha totototo fanamin'iny reto fotaka be reto dia manizaka farantsika fa tsy maintsy afaka io androany. Ndao reto ah. Ndao zany aka ravikazo e. Ndao daholo e. Zay! Alefaso amin'izay ary! Efa feno daholo ny avisy havanana. Ao ary! Miara-manosika daholo ah! Manisa 3 ihany ah! 1, 2, 3! Oia! Mafimafy! Alefa! Isiko zany e. Tena tsy mihinana intsony zany accélérateur zany ah. Angamba tapaka. Ka zay nge le efa noteneniko anareo teo ohatra misy mipoka ho ahy. Ka le tsy maintsy miforseko. De ho taraiky aty zany. Dia ahoana zany? Andramitsahana ihany hoe jereny. Jere io jere. Tsy mamaly mihitsy. Losy ty rasolo marina mafy mitady tombony ka natombony. Tsisy fika ntsony ty. Tena simba le dabe. Tsy afa-manory tsika. Aleonareo no miresaka an'ireo voyageur reo fa za aloha ohatra tsy hitako izay lazaina am'ireo ah. Ka reo moa zany tsy maintsy ho resahana. Nga tsika mihetsika eto intsony. Dia ahoana ihany zany e. Efa 4 minitra zay tsika nijanona teto. Raha zao no mitoy dia torety ihany tsika amin'ny farany ah. Ka zao ry zoky e. Tsy afa-mihetsika intsony ty daby ty fa tsy simba le ry e. Ndray. Tena simba ve? Simba e zoky koatra ny tsy lazainy. Tsy fananina ry zoky e. Tsy afa-mihetsika intsony ty e. Zay ara zao mbola ankamantatra vidy piesiny ty ny anaovany deba koa mbola endrana beko. Dia ahoana zany ny atao e? Aleo ngamba zoky le fire-pahatonga eto aloha ny alohanareo dia afaka mandeha nareo. Zay tsy maintsy hitady fikanarana an'ity atoko. Dia aizako ny andehanana. Mbola mandeha tongotra adiny 2 alina nefa mahita tanàny. Mba mitebra kely izany nareo e. Sa hiaraka tory ato dia hiaraka hitady vahaolana amin'ity fiara ity. Dray. Zay mamonjy fotoana. Dia zay zany ny figako meo le fire anaika hatreto aloha dia ndany nareo afaka mandeha. Sofina rano nareo. Loza lesy ty rasolo. Sady ty akibakiba tany be aty. Dia inona moa zany lesy ny atao? Tena tsy haiko rasolo. Tsika mitsamina tsy afa-miala eto. Tsy maintsy mijanona ato anaty fiara zany manala alina ki inona moa ny atao eo. Olo ty e. Aty anibakeba tany be aty ve? Dia raha maty mpamosavy amin'izany etsika dia ahoana? Dia efa maty lesy zaniko. Za isitrika atao ambany seza ato mety tsy tazana fa ilany tseko. Dia ahoana ty zany e? Raha ho avela eto fotsiny efa ny fiara dia ilozana. Raha sanatria misy maky daholo ny piesiny. Zay tsika sy lahy vao tena maty. Tsy azo ilozana zany ny fiara rasolo. Sy hidonana eo raha nga hipoahany rasolo fa aleo mijanona ato anaty fiara ato. Ay, dia efa meneno tsara raha alina fa sao dia hoe batain'ny mpamosavy eo lahy vao hoe ay. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe lala malama.